hanao événement zay amin'ny 31 décembre. Événement, c'est un buffet prestige no ataonay. Fa à travers io buffet de prestige io a valorisenay bien évidemment ny patrimoine malagasy, ny traikefa ary ny rinay a dia amin'io réveillon io a zay bénévole efa atao aminay mianatra momba ny teny anglisy, teny frantsay, teny espagnol gratuit zay misy santionany eto hitanareo a nanontaniana raha voniny ny te ahita an'izany hoe sehatry ny fanaovana lakozia événementiel fandraisana olona. Reo izy ireo namaly présent, misy hafa koa mbola izy fa izareo zany nitianay hoe alainay io fotoana io na zavatra lehibe ary io hoe betsaka ny olona tale lehibe eto amin'ny tanàna ho tonga anatrika ato a satria anisan'ny miara-miasa aminay eto amin'ny région Menabe. Dia ireo tanora ireo zany a ampianarinay voniny zahay ny ampianatra anazy isaky ny misy événement surtout zany sur l'année 2026 et sur 31 décembre Saint-Sylvestre ampianarinay ampitanay traikefa amin'ny fomba fandraisana, fomba fanao lakozia sy ny rehetrarehetra autour ny événementiel. Ka raha vonina zareo dia ho raisinay gratuit hianatra isaky ny misy événement manao immersion ohatran'ny atao amin'ity réveillon ity a dia ho délivrenay attestation izy a par rapport amin'ny nombre d'heures nataony tamin'ny formation mba ahafahany mivaloriser anazy. Raha ohatra ka moa ka ireo tanora ireo ka voniny ary tia satria mila fitiavana sy finiavana ny zavatra rehetrarehetra ka voniny mianandratra, mianatra miaraka amin'izay valeur rehetrarehetra ampitaina anazy zay a dia rahabasoa rahabatsara misy koa fianarana afaka mbola ataon'zareo raha manome ouverture zany ny tianay atao. Ireo tanora ireo koa afaka vivieanay amin'ny hôtelinay sy ny restaurant-anay sy ny boutique anay satria autour-n'izay betsaka ny asa. Betsaka ny asa azo atao eto Menabe momba an'izany. Passe saison tsika zao ho avy ny haute saison. Donc mila ny tanora malagasy tsika surtout eto amin'ny faritra Menabe eto amin'ny région Menabe. Ka engane ka izay zavatra kely volenay amin'izao fotoana izao hitsiry, hiroborobo atafita ny tanora Menabe ary contribuer amin'ny développement local eto Menabe. Io zavatra io dia zavatra sarobidy aminay satria parmi ny zavatra tena tianay a dia ny mampita ny traikefa sy manome kolontsaina sy manandratra ny ara-malagasy sy ny patrimoine malagasy. Io zavatra io a tsara manao valorisation fa tsaratsara kokoa zany a raha misy ny atao hoe transmission intergénérationnelle. Ka le transmission intergénérationnelle zany a amin'izay artisan efa en place eto aminay na vehivavy na lehilahy na firy taona na clémaina na tsy clémaina dia ireo ankizy ireo zany a mampita ny traikefa amin'ny tanora eto Menabe. Zay zany développement local ataonay à travers ny centre écotouristique du Menabe. Une autre branche qui est l'agroalimentaire. Misy zany production agroalimentaire eto izay manandratra ny voamaina ohatra na zavatra rehetra vita eto Menabe ary ilainy eto Madagasikara koa izay ka tsara fantatry ny tsika malagasy déjà hoe misy an'izany rehetrarehetra zany aty amin'ny faritra Menabe. Miankina amin'izay koa misy koa ny tanora tsy maintsy formena satria fantatrareo fa ny groupe Kimonia manana hôtely anankifito eto amin'ny région Menabe dia manana hôtely roa any Antsirabe. Amin'ireo hôtely rehetrarehetra ireo misy restaurant zany zay a folo dia manana boutique raiky ambin'ny folo. Ireo boutique ireo a mivarotra mampiseho ny malagasy sy ny touriste vahiny zany a ny zava-bita eto amin'ny centre écotouristique Menabe. Ary à travers ny zavatra ataonay a manazava de plus en plus zahay hoe inona ny tena antony mahatonga anay manao an'izany zavatra zany. Ny tanora malagasy zany tena antony indrindra. L'événement 31 zany c'est un buffet de prestige. Zany hoe io buffet io zany a tarifa unique à 100 000 ariary ny adulte dia ny enfant moins de 11 ans 50 000 ariary. Io buffet io a buffet gastronomique zany hoe misy ny amuse-bouche, misy ny entrée, misy ny plat, misy ny dessert karazany maro aby. Zay nanao réservation ka tonga amin'ny fotoana io a dia mahazo an'io buffet io zany. Izy io a se passé ato amin'ny espace Aravo ato amin'ny la Seine centre écotouristique Menabe zay espace nisokatra koa tamin'ity taona ity.
dia io espace io zany ao ny zavatra rehetra ny tranga reto ankizy reto zany a micontribue miaraka aminay ny préparation ny événement ray manontolo na ny installation na nettoyage na ny cuisine na ny service ho hitan zareo daholo ny sationina ny maromaro ny asa afaka atao ao amin'ny restauration sady mila mianatra polyvalent koa ny ankizy ahafahany mahita asa any aleny mila rigueur mila mahery saina mila somary manana aina koa ilaina daholo zany rehetrarehetra zany a ary zay ny exemple tianay aseho à 19h manomboka mi-accueillir ny invité zay a dia ny fety mo tanko mbola misy ny lanonana na maraina raha ny andro a misy surprise maraina